Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanomerahantsika riavaka malala tratryty talata fa 1 ny volana novambra ity. Ny mofinaina izay voalahatra ho antsika dia ny taratasy voalohany nosoratan'i Paoly ho an'ny Koritiana. Koritiana voalohany toko 4, Koritiana voalohany toko 4 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny 5. Koritiana voalohany toko 4 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny 5 vakitsika aminaran'i Jesosy. Aoka ho ataon'ny olona ho mpanompon'i Kristy sy mpitandrina ny zava-miafina izay an'Andriamanitra izahay. Raha izany dia fantatrareo fa ny mpitandrina dia tokony olona mahatoky. Fa raha ny amiko dia ataoko zavatra kely foana na ho tsarainareo aho na ho tsarain'ny olona. Fa ny tenako aza tsy mitsara, fa tsy hitako izay tsiniko, nefa tsy mahamarina ahy izany fa ny tompo no mpitsara. Koa amin'izany aza mitsara na inona alohan'ny fotoana dia ny fiavian'ny tompo izay ampiariary ny zavatra takona ao amin'ny maizina ka ampiseho ny fikasan'ny fo dia samy ahazo izay derany afa amin'Andriamanitra izy rehetra. Ray masino, manamasinana ahy amin'ny fahamarinana, teninao ny fahamarinana. Amen. Miavako ao anatin'ilay boky kely asa rehefa namaky izay ianao, nosoratan'i Clarisse Andriamampandry Ratsifandriamanana. Lavakombarika ilay boky kely, boky efa fampiasa ho an'ireo ataontsika hoe zokonjokony manodidididina ny 50, 80 taona mahery, 50 taona eo mahery dia saika nampiasa ity boky ity, namaky ity boky izay nataon'i Clarisse Ratsifandriamanana Andriamampandry ity. Ao anatin'io boky io dia misy anankiray izay fanontaniana, misy tantara kely izay fampieritreretana ny tena marina. Lohatenin'ilay boky dia ny hoe iza moa iza moa zaty, iza zay lay tantara kely fampieritreretana. Ilay tantara kely dia izao, ao anatin'io boky io zany dia nisy tovolahy anankiray maty vady izy, mbola tanora 5 taona teo izy maty ny vadiny. Ny rainy kosa zany dia eo amin'ny 50 taona eo ny rainy niteraka azy. Maty koa ny reniny, zany hoe ity tovolahy ity zany dia kamboty reny, maty ny vadiny, izy zany dia mpitondra tena, maty vady tanora izy, ary ny rainy koa dia maty vady. Dia nanambady ary ity tovolahy ity. Rehefa nanambady ity tovolahy ity, hoy ny fitantaran'ny Clarisse Ratsifandriamanana, rehefa maty vady ity tovolahy ity dia napakabady izy, sely ny anaran'ilay vadiny. Sely dia zokony eo amin'ny 20 taona eo, zany hoe any amin'ny 9 taona no any zany isely vadiny ity tovolahy ity. Satria efa 9 taona so isely dia nanana zanaka vavy izy natao hoe Zory. Zory dia eo amin'ny 20 taona teo eo na mahery kely. Dia izy zany namantamboniny zany raha mikolontsaina malagasy ity tovolahy ity satria nanana zanabady izy, Zory ny anarany, zanak' io. Ny raharaha dia izao, ilay rainy niteraka azy 50 taona eo zany dia raiky piti tamin'ny Zaory ilay zay zanabadiny ilay tovolahy zany. I Zaory koa nefa ny tena tian'ity dadany ilay tovolahy ity, dia vady i Zory sy ilay i Zory zany izay zanak'sely sady zanak'ilay tovolahy, nivady tamin'ny rainy ilay zazalahy ilay tovolahy zany. Dia efa izy dia efa misalasala, iza zany moa ny antsoiny Zory dada ve? Ahoana moa no ataony Zory hoe dada? Satria ny tezaiko anona ho dada izy ozy, satria za vadiny reniny. Noho izany dia niantso adada izy. Saingy noho ny lasa vadiny raiky niteraka izy dia tsy afaka hiantso adada satria vadiny dada.
de tokony ho reniko izy zany nefany tsy reniko izy satria raha ny tena izy de reniko izy satria vadiny dada kanefa zanako izy satria zanaky ny vadiko. Dia lay tantara kely zay mbola nitohizany de amin'ny tantarany Clarisse Andriamampandry dia misy manao hoe kelikely de zao niteraka indray izay sy niteraka zany tovolahy io hoy le tantara, niteraka indray izay sy sely hoy le tovolahy, zany hoe niteraka indray zany isely sy le tovolahy. Ary rehefa niteraka izy dia iniry ny anaran'ilay zazalahy, niry zany ny tena zanaky izy mivady reo, izao zanabady. Ary rehefa kelikely koa de niteraka koa izory sy ny dadany, Manga ny anarany. Dia manahira-tsaina anao sy de izao, inona zany no etsonany iniry ary inona ny etsona any Manga. I Manga renikeliko izy raha niteraka ny Manga ny renikeliko, le renikely io zany de iza la renikelyny io raha ny tena marina de zao zanany ihany io, izory zanany io le tononony hoe renikely. Raha niteraka ny Manga ny renikeliko izy dia nihevitra ny Manga ho rahalahy koa mazava ho azy, kanefa tsy zany fa ny marina dia tsy zanatra lahy ny Manga niry fa zanako ihany, zany hoe raiben'ny Manga. Ary dia satria izay mivady ny ray aman-dreniny Zory reniny dia tena dadatoan'ny Manga izy zany. Zany hoe lay kisarisary ao anatin'ilay tantara dia mamperitreritra azy, asehony zany manao hoe ahoana moa zany zao vadiko ve sely, tsia reniny Zory izy, Zory izay renikeliny satria vadiny dadany, kanefa koa dia renikely izy ka de renibeko zany, tsia reniny Zory izy renikely ka de renibeko zany, eny renibeko sely ary izaho koa de zafikeliny sely satria ny zanaky sely Zory renikeliko. Lay tantara dia somary ataotsika hoe sarotrarotra mamaritra n'ilay fihavanana. Inona no tian'ilay mpanoratra tenenina ao anatin'ity tantara ity? Ainy mamaritra ny fanontaniana petrakintsika moa hoe iza na iza isika, tsy ampy ny amin'ny hoe amin'ny fahafantarantsika ny tenatsika, tsy ampy ny hoe za dia mipetraka tsy ananina fantatro ny tanàna misy lehibe teo Antananarivo na lehibe tany Isotry na lehibe tany Analakely tsy ampy ny filazana hoe taria any lehibe raha omaly ny fanontaniana hoe iza, tsy ampy raha takarana n'ity fomba fisaina n'ity mpanoratra ity amin'ny fahafantarana hoe iza moa ianao, tsy hoe fahafantaranao ny tanàna hibeazanao, tsy hoe fahafantaranao ny olona manodidina anao, tsy hoe fahafantaranao ny mpiarabelona aminao, ny mamaritra no hafantaranao ny tenanao, fa hoe iza moa dia mamaly zay fanontaniana zay de zao iza mitaha am'ireo olona be dehibe manodidina reo, inona ny ifandraisako am'ireo olona, izy reo olona reo amiko ary inona reo olona manodidina reo zay le iza. Amin'ity zay zara mofinaina tram-piaratanantsika ity dia isan'ny ataotsika hoe sarotra amin'ny Paoly mamaritra hoe izy satria be dehibe ny fijerin'ny olona azy mova tsy tia tantara zay tram-piaratanantsika ny tantarain'ny Clarisse Andriamanana ity. Iza moa i Paoly mitsara manana ny fifandraisako amin'Andriamanitra, hafa koa ny fijerin'ny olona, ny olona mitsara arak'izay tiany itenenana amiko, izaho mijery ny olona araka zay tiako hijeren'ny olona, ny tenako mijery ny tenako araka zay tiako hijerena. Iza moa ny afaka malala tsy de mora loatra kory mamaly zany fanontaniana hoe iza moa zany, indrindra rehefa ao anatiny ataotsika hoe fijoroana vavolombelona isika, satria ny fahamaliantsika ny fanontaniana hoe iza moa no hamaritra ny fifandraisantsika amin'ny olona manodidina antsika, ny fanontaniantsika hoe iza moa no hamaritra ny toerana ametrahantsika ny tenantsika eo anivon'ny fiarahamonina, ny fahamaliantsika ny fanontaniana hoe iza moa no hamaritra ny ifandraisantsika ny mpiarabelona amintsika. Ary de eto Paoly dia manana zany fomba fijery zany hoe iza moa, iza ny fijerin'ny olona, iza ny fijeriko ny olona, ahoana ny fijerin'ny manodidina ahy. Afaka malala zava-dehibe ara ao anatin'ny maha olombelona atsika, na olon'iza na olon'iza dia mandrakariva mamaly fanontaniana hoe iza moa. Jesoa dia nametraka ny fanontaniana io tamin'ny mpianatra, na hoe ataon'ny olona ho iza moa za ty
iza ny fijerin'ny olona itsika zany tsy afaka miolon'olona manao hoe tsisy raraiko zay fijerin'ny olona hoy ny faefatra eto manao hoe fa tsy hitako zay tsiniko nefa tsy mahamarina zany fa ny tompoko no mpitsara zany hoe tsika zany tsy afaka am'ty mofinaina ety tsy afaka tsy miraharany ny hafa isika am'y fanontaniana hoe iza am'y fanontaniana am'y fifandraisako manodidina tsy afaka am'tenitsika hoe tsy mampaninina ny hafa tsisy raraiko ny hafa fa hoe Paoly manao hoe ny fijerin'ny olona tsy afaka miteny hoe tsy mampaninina zay ijeren'ny olona tsy mampaninina zay fihetsiky ny olona tsy mampaninina rehefa tsy manenjika any eritreritro tsy hoe rehefa tsy manenjika any eritreritro de ampy azany fa zava-dehibe amintsika foana ny fijerin'ny hafa zava-dehibe amintsika foana ny fifandraisantsika amin'ny hafa satria tsika mila mamaly ny fanontaniana hoe iza moa na i Jesoa aza tena malina metraka zany fanontaniana zany ary Andriamanitra koa aza tena metraka zany fanontaniana zany Mosesy de nametraka fanontaniana zany tamin'Andriamanitra Exodosy 4 iza moa ianao satria metraka fanontaniana angen'ny olona hoe iza moa Andriamanitra izy inona ny fifandraisany amintsika de Andriamanitra namaly fanontaniana tsotra tamin'ny Mosesy manao hoe ametraka fanontaniana aminao tokoa ny olona hoe iza moa za Andriamanitra de izao tonony ao hoe zala i Andriamanitra Isaka zala i Andriamanitra Abrahama zala i Andriamanitra Jakoba zay lay fanontaniana hoe iza moa afaka malala am'y fiainana maha olombelona dia tsy hoe mandeha ho azy akory ny hoe mamaly zany fanontaniana zany ilaitsika ny mamaly am'zany am'y fiainatsika ny olombanina de mahafantatra ny hoe iza moa izy ny fahafantaranao ny tenanao ny mahatonga anao mahay manaja ny hafa ny fahafantaranao ny tenanao mahatonga anao mahafantatra zay fomba ifandraisanao amin'ny hafa ny famalianao ny fanontaniana hoe iza moa de mahatonga anao mahafantatra ny fifandraisanao am'izay olona tokony ifandraisanao ny olana amin'ny tontolo iainantsika kehitriny dia tontolo mamafa izany hoe iza moa azany ny tontolo iainantsika kehitriny dia tontolo zay ataontsika hoe tsy miraharano manodidina hoe tsy zava-dehibe zany tsy zava-dehibe inona no amatrana fanontaniana hoe iza moa tsy zany ny zava-dehibe fa ny zava-dehibe de ny hoe ho aiza moa ary dia amin'ity tantara any am'taona 900 tsika zany hoe mbola ao anatin'ny vanim-potoana fikaroatsika ny maha isika tsika eo am'ny tantara ny maha malagasy atsika eo amy vao miverina kelikely ny fahaleovatena eo amin'ny fikaroana ny hoe iza moa sika iza mariny sika tao arin'ny fanjanahantany tao arinany zavatsarotra ny lalovana de mametra-panontaniana hoe iza moa fa io iza moa io misafotofoto na de atao anatin'ny fiainany nisam-batan'olona azy na de atao anatin'ny fiainany tokantrano ary de misafotofoto tsy nahavalo lay fanontany iza marina moa isika ary dia amin'izao taonjato ianatsika zao dia mbola ndraindray mbola olana mandrakariva mipetraka ny iza moa mety hiteminy tsy zava-dehibe zany tsy ilainy zany fa ny zava-dehibe de ny hoe ho aiza moa sika ity ary dia hotsika manao hoe raha mamaky tsara ity taratasy ho an'ny Korintianina ity isika dia ireto lafin-javatra reto ny tiany Paoly ao ajaitsika voalohany de hoe iza moa ianao na iza moa de ny zava-dehibe voalohany indrindra aloha de zao ny fijerin'Andriamanitra ny fijerin'Andriamanitra zay ny zava-dehibe voalohany indrindra mialohan'lay fijeriko ny tenako mialohan'ny fijerin'ny hafa ny tenako mialohan'ny fijerin'ny manodidina de zao ny fijerin'Andriamanitra zay ny voalohany indrindra mibaiko ny hoe iza moa valiny zany de zao kristianina zanak'Andriamanitra iza moa zanak'Andriamanitra eo amin'io satany maha zanak'Andriamanitra io ny zava-dehibe indrindra ho Paoly ary zay mahatonga amin'ny Paoly eto entitra de entitra manazava manao hoe ny tompo no mpitsara dia aoka ataon'ny olona ho mpanompo ny Kristy mazava tsara fa eo amin'ny Kristy zava-dehibe lay hoe ny fahafantarako ny voalohany iza mo fahafantarako ny tenako voalohany indrindra de zao ny hoe ny fijerin'Andriamanitra aloha ny zava-dehibe io ndraindray ataontsika hoe tsy eken'ny olona tahaka an'ireo filôzofy matanjaka tahaka andry Nietzsche na tahaka zany tsy ny fijerin'Andriamanitra ny zava-dehibe fa zao amintsika kristianina de zao eo amin'ny fijerin'Andriamanitra tsika io iza moa ianao zanak'Andriamanitra
jaona voalohany toko fatero andreny voalohany hoy ny filazany jaona azy indre manahoana ny fitiavana nasehon'Andriamanitra atsika de ny antsony atsika hoe zanak'Andriamanitra sady zany raha teo izitsika re afaka malala zanak'Andriamanitra ianao iza moa ianao io zanak'Andriamanitra ary tenenin'ny Paoly amin'ny Romanina toko 9 satria zanak'Andriamanitra ianao de mpiray lova amin'ny Kristy satria zanak'Andriamanitra ianao de miara-miteny amin'ny fanahin'Andriamanitra ny fanahinao ao anatinao ao ny teny manao hoe zanak'Andriamanitra ianao io fanamasina ao anatinao io de mibitsibitsika amin'ny fanahinao Paoly ao anatinao ao mampatsiaro anao mamaly lay fanontaniana hoe iza moa ianao ao anatin'lay fivezivezeny zao tontolo zao mandrava lay hoe mahaizika atsika de ny valiny de zao mamaly ny fanontaniana ao anatintsika ny hoe iza moa isika ty de zao zanak'Andriamanitra isika tian'Andriamanitra isika iantohan'Andriamanitra isika eo ambany fahasoavan'Andriamanitra isika iza isika zanaky ny fahasoavan'Andriamanitra ary izay famarita izay valiny fanontaniana izay hoe iza moa voalohany zanak'Andriamanitra de efa mibaiko sahady ny tokony ho fihetsika ny mahazanak'Andriamanitra dia mitondra fihetsika tandrify ny mahazanak'Andriamanitra manjary tia namana tia mpiarabelona mitondra tena tsara mahatoky ny fiainana mandrakizay fa ny faharoa zay asehoan'ny Paoly eto dia ny fijerin'iza aoriana ny fijerin'Andriamanitra ny zava-dehibe ny fijeriny tenako ny zava-dehibe ny fijeriko ny tenako io somary manahirana amintsika malagasy satria amintsika malagasy de zao mialoha ny fijeriko ny tenako de ny fijery ny hafa ny tenako aloha ny zava-dehibe ny civilisationna tandrefana zay noentin'ireo missionnaire manomboka ty amin'ny taonjato sivy amby folo na makivaky ny taonjato 20 ny voanampifamadika ilay fomba fijery ny fijerinao ny tenanao aloha ny zava-dehibe noho ny fijerin'ny hafa sy ny fijerin'ny fiarahamonanao satria ny kolotsaina malagasy de manao hoe lay fiarahamonina aloha ny zava-dehibe ny fijerin'ny fiarahamonanao aloha ny zava-dehibe vao ny tenanao io le mahatonga ny hoe tsy ny tany ny fady fa ny vavam-bahoaka zany hoe le fiarahamonina aloha ny tsy maintsy hoenonao ametro fanontaniana le fiarahamonina hoe iza aloha ianao de mandehana arak'izay hijereny ny fiarahamonina sy andrasan'ny fiarahamonina aminao zay aza atao zay tsy andrasan'le fiarahamonina aminao fa ny baiboly na ny manimarina kokoa ny civilisationna tandrefany no nanova zay fomba fijery zay manao hoe alohan'ny zavatra rehetra de ny fijerinao ny tenanao alohan'ny zava-dehibe satria ny société na le fiarahamonina tandrefana niditra tetona am'taonjato sivy folo de fiarahamonina individualiste fiarahamonina zay nanao zava-dehibe ny fivelaran'ny tsirairay ny fivelaran'ny tsirairay ary io anton'io no nahatonga ny missionnaire niazakazaka nanao ny antsoina hoe klasy mandra atsarotsika tsara ataovy any amin'ny taona 7 tsika dia nahatsiaro manokana ny missionnaire hoe rehefa mampianatra izy mampianatra reo malagasy ro tanora malagasy zany mampianatra ro tanora malagasy dia afabe ny zavatra tsapany tsara ny manamarika fa tamin'ny andron'ny missionnaire moa zany ny fomba fampianaran'ny missionnaire anglisy dia nanaraka n'lay atsontsika hoe méthode Lancaster Joseph Lancaster izay nampifangaro ny sokady taona rehetra nampifangaro ny sokady sy taona rehetra mihitsy na kely na lehibe na izany de nifangaro tao io sokady satria zay ny méthode Lancaster teo amin'ny fampianarana teo amin'ny fanabeazana io de méthode britanika fotsiny zao na méthode anglisy fotsiny zao ny méthode frantsay tsy zany ny méthode frantsay zay noentin'ny frère des écoles chrétiennes teto Madagasikara iny zany ny frère des écoles chrétiennes zay efa tranainy moa efa ny amin'ny taonjato sivy folo nisy an'lay mpampianatra anankiray antsoina hoe Jean-Baptiste de la Salle zay nampianatra n'lay méthode nametraka io fomba fanabeazana ankehitriny io hoe zarazaraina sokajiana araky ny taona nikizy
hoe misy hoe zao atao hoe enitaona ka tamin'ny fitoana de zao, fitoana ka tamin'izao taona de zao, roa amby folo taona ampiarahana arakaraka ny sokajy taona niny izy. Io dia méthode-ny Jean Baptiste de La Salle izay narahantsika mandrakitiny androany. Fa ny méthode ny anglisy dia tsy nametraka tsy nikambana mihitsy tsy nisokajiana araky ny taona fa nitaky nataondry Jones nakambana daholy ny olona arakaraka ny tsy nisokajy taona namaritra azy. Zay le hoe méthode na monitoria ka le monitoral system zay noetiny Lancaster 1870 noetiny nampiarina tany amindreo zanatany ataotsika hoe trine missionnaire anglisy filazantsara dia nampiarina teto Madagasikara koa monitoral system io ka niara-nianatra taona ny be taona na ny kely taona ka saingy zao nefany amin'ny monitoral system azy de zao lay zokony nampianatra lay zandriny. Zany hoe natsony missionnaire ny zokonjokony dia nomeny lesona meloa de ny zokony indray nampianatra ny zandriny ary dia zay le hoe monitora zany ny fampianatra ireo. Io dia méthode ny anglisy le hoe fifampianarana. Io anefa naizana dia nanjary ataotsika hoe nitondra toe-tsaina vaovao tao anatin'ny fiarahamonina nentim-paharazana malagasy satria nanjary nivelatra lay tsirairay, nampivelatra lay individu na lay tsirairay ny monitoral system. Rehefa niasa nefa ny missionnaire dia hitany hoe ohatran'ny tsy mety tsara lay satria rehefa beazany lay ankizy ka miverina am'lay fiarahamonina de zao manjary lay fomba fijerin'lay fiarahamonina ihany ny fijeriny. De inona nataon'ny missionnaire nanangana kilasy mandry izy de nalainy avy any anatin'ny fiarahamonina lay mpianatra zany hoe tsy naveriny tao anatin'lay fiarahamonina aloha fa nesorony tao anatin'io fiarahamonina io de nampianariny manokana tany any kilasy mandry, nampianariny fahalalam-pomba, nampianariny soratra tam'izany koa moa ny fampianarana tsy ohatran'ny netsika mantsy zao ny fampianarana dia ny diplôma ny zava-dehibe le lafiny faharanita-tsaina intellectuel ny zava-dehibe. Fa tamin'ny andron'ny anglisy tamin'ny andron'ny missionnaire LMS dia tsy lay intelligence ny ataotsika hoe intellectuel ihany akory ny zava-dehibe satria fatatsika fa ny intelligence eo amin'ny olombelona de tsy ny hoe ny fahalalana ihany fa be dehibe ny karazana intelligence ao anatin'ny fisainan'ny olombelona. Fa saingy ny sekolitsika dia tsy mampivelatra fa tsy lay intelligence ny intellectuel lay hoe diplôma fahalalana sotr'izay fotsiny fa tsy zay any akory ny faharanita-tsainan'ny olombelona. Dia lay fomba fampianatra anglisy missionnaire LMS tamin'ny fotoanandro dia lay mampivelatra n'lay maha olona mihitsy fa tsy lay hoe mahay mamaky teny sy manoratra fotsiny fa mampianatra azy ny fahalalam-pomba, mampianatra azy ny fahalemem-panahy, mampianatra azy ahoana ny ifandraisana amin'olona, ahoana ny fomba hitenenana rehefa miteny, ahoana ny fomba fipetraka rehefa ao tokantrano sy ny sisa rehetra. Zany hoe lay faharanita-tsaina lay intelligence karazana ataovy hoe sivra kely indrindra ao anatin'ny olombelona de nezahany velarina tao anatin'ny fanabeazana anglisy. Fa ny fanjanahantany no nandravan'izay. Ny fanjanahantany rehefa tonga ny fanjanahantany dia nanome programa mpampianarana vaovao zay tsy lay fivelaran'ny olombelona, tsy ny fivelaran'ny tsirairay ny zava-dehibe fa le fanefena olona ho azo ampiasaina, ho azo iraina, ho anaraka baiko. Zay ny fanjanahantany rehefa niditra nanomboka ny taona 1920. De tsika manao hoe miverina lasa niova lay toe-tsaina malagasy ka mandrakitiny androany de zao lasa mbola mibahana ao anatin'ny fisainan'ny malagasy foana ny hoe ny fijerin'ny hafa no ny zava-dehibe vao ny fijeriny. Ary dia eto anefa ny baiboly de zao hoy Paoly manao hoe na ny tena koa raha tsy mitsara ny zava-dehibe ira de zao zany ao aorianany fanontaniana hoe iza moa fijerin'Andriamanitra fa izao iza moa amin'ny ijereko ny tenako. Iza moa de mandrakariva ny apôstôly Paoly manazava an'io tany sainy mandrakariva iza moa zangy jiosy zangy jiosy nitondra ny zo-pirenena romaniny zangy avy amin'ny taranaka fariseo zangy avy amin'ny taranaka benjaminy za ny anary-pianatry Gamalila. Iza moa zany hoe zava-dehibe ny fahafantaranao ny tenanao. Afaka malala ny fanontaniana faharoa zany mamaly ny fanontaniana hoe iza moa ianao de zava-dehibe ny fahafantaranao ny tenanao. Ny fahafantaranao ny tenanao mahatonga anao mahay mahafantatra ny hafa.
ary fanontaniana fahatelo iza moa eo ianao no miezaka kosa mijery ny hafa iza moa ianao amin'ny fijeryn'ny hafanao le hoe iza moa ianao amin'ny fijeryn'ny hafanao tsy hoe fijeryn'ny hafa ireharehanao fa itondranao ny tenanao inona ny zavatra andrasan'ny hafa aminao zay le hoe iza moa ny afako malala ireo lafiny zavatra telo ireo de zava-dehibe amin'ny fiainan'ny olombelona ny fieritreretina ny fijeryn'ny tenany ary zay ny dikany teny hoe mandinika mamantatra ny tenanao ianao hoy Paoly manao hoe za rehefa namantatra ny tenako de zao ny kapohiko mafy ny tenako ho mangana hitantsika amin'ny trakataso an'ny Romanina ny fandinihan-tenako de nahatongahy hanana fanetretena ny fahafantarako ny tenako de nahatongahy hanana fanetretena ny fahafantarako ny tenako de nahatongahy hizara bebe kokoa ny fahafantarako ny tenako ny nahatonga nahafantatra ny fanomezam-pahasoavako ka nizary zany ho an'ny hafa ary ny faharoa de zao ny fahafantarako ny hafa hoe iza moa de nanjary nahatongahy hanana fanetretena ny afako malala iza moa ianao ny valiny de zao zanak'Andriamanitra ianao malagasy kristiana mpanompon'Andriamanitra tian'Andriamanitra ary andrasan'Andriamanitra adidy aman'andraikitra ary andrasan'ny mpiray tanindrazana aminao koa adidy aman'andraikitra ny afako malala am'izao vanim-potoana mahasarotra ny andavanandro tsika izao dia zava-dehibe ny amataranao fa miandro soa avy aminao ny mpiarabelona aminao iza moa ianao lay andrasan'ny mpiarabelona soa ianao lay andrasan'ny mpiarabelona toetra tsara ianao lay andrasan'ny namanao iandrasan'ny fianakavianao ianao lay andrasan'ny firenena hitondra soa sy hitondra tsara ho azy zay no antony nahafatesan'ny Kristy amin'ny azo fijaliana ahafantaranao an'Andriamanitra ahafantaranao ny tenanao ary indrindra ahafantaranao ny namanao sy izay nolain'ny namanao aminao vavakisika tompo misoranao zay noho ny amin'ny misoratra masina zay manazava ny sainay fa zava-dehibe ny fahafantaranay ny tenanay zava-dehibe ny fahafantaranay ny hafa koa aza sy ny fahafantaranay indrindra nao Andriamanitra zanakao zahay mpanomponao zahay ary efa nanolo tena ho anao zahay dia tonga tia ny namanay tompo misorony amin'ity tontolo andro ity tompon'andro menao anay de atao faly zahay mamakivaky n'isan'andronay ataovy ny fahafantaranay ny tenanay dia midika hafantaranay ny antso zay ny antsonanay ny fahafantaranay ny tenanay dia hafantaranay ny andraikitra zay miandry anay fahafantaranay ny hafa de mahatonga anay aniry tena so tia azy reny da io tontolo andronay nio de soa ho tontolo andro ahitanay fifaliana ho tontolo andro anarahanay ianao ho tontolo andro anomponay ny namanay mamelahany elokay mamindrafo aminay ary terizo mandrakativa ty anatinay ny fiadanana sy ny fifaliana saotra Jesoa amen